Ny 7 martsa lasa teo no nankalaza ny andron'ny Lions Club maneran-tany. Nandray anjara tamin'ny fankalazana ihany koa ireo mpikambana teto amintsika ka anisan'izany ny hetsika fampahafantarana ny fikambanana no tanterana tetsy Analakely. Fanampinan'ny mpiarabelona io no andraikitra voalohany ho an'ny fikambanana Alliance Club International. Amin'izao fotoana izao dia misy faingo-efatra tapitrisa ireo mpikambana maneran-tany. Anisan'ireny ny eto Madagasikara izay nankalaza izany andron'ny Lions Club ny asabotsy 7 martsa lasa teo tetsy amin'ny Hôtel de Ville Analakely. Raha amin'ny ankapobeny dia ny lafin'ny fahasalamana no tena imasoan'ny fikambanana amin'ny alalan'ny Lions Set First. LSFM Lions Set First Madagasikara. Ary efa fantatsika moa zany izy mpanao le opération cataracte ireny nanoratra amin'ny tomboan'io tetikaso io 10 taona lasa zay $12 millions zay ny vola nampiasaina tao anatin'ny LSFM. Misy io vola io zany misy ampahany azonay avy any amin'ny Lions Club International Foundation. Any fondation misy koa irahana miaramiasa miaraka amina mpamatsy vola hafa dia hatramin'ny nanomboany efa nisy 66 000 zay ny opération ana cataracte efa vita. Nandritra ty hetsika fampahafantarana ity dia niangaviana anasa olona iray farafaratsy niaraka aminy ireo mpikambana ao anivon'ny Lions Club. Ny tanjona dia mba hitarihana azy hiditra amin'izay asa fanaovan-tsoa ny mpiarabelona izay.